Tsy mbola nisy be ny tanàna navita ny vitan'ny candidatim Penjy Randrianarsoa, candidat be ny tanàna ao amin'ny commune Ivato hatramin'izay. Izy dia nijery manokana ny sosialim-bahoaka sy ny filan'ny vahoaka teny Ivato nandritra ny fiam-potoanan'ny tantanan'ny commune, ary mbola vonona ny hanao tsara kokoa noho izay vitan'izay izy rehefa tafaverina eo amin'ny toeram-be ny tanàna. Izay asa marobe efa notanteranay tato anatin'izany commune zany tsy takona fenina, na iza iny anakona ny asa vitanay na iza iny anamaloka izany dia fantatry ny olona tompoko ny asa zany nataony hoe Penjy Randrianarsoa sy ny ekipan'izany tao anatin'ny commune Ivato, satria azo lazainay fa izahay ny lohany ngamba manerana ny Madagasikara raha karazana foto-drafitr'asa no asian-dresaka. Zay resaka fanaratsiana ataon'ny sasany any ambadika azy ny azy fa maso ny vahoaka ny Ivato tompoko tsy jamba fa mahiratra, ary ho ataonay mamirapiratra trany ny asa izay ho ataonay ao anatin'ny efa taona manaraka. Tsy maintsy mandroso ity commune ity rehefa miaraka amin'reto olona maro be reto, sa tsy zany reto? Fampom-pivavahana ihany koa no nanombohan'ny candidat Penjy Randrianarsoa larana fahatelo ny fampelezan-keviny androany. Tonga maro ihany koa ireo vahoaka mpanaradia azy notrony ireo fikambanana maro manohana amin'ny Penjy. Ny manohana ny Andriamatoa Penjy Randrianarsoa dia misy olona maro be, tsy antoko, tsy fikambanana ihany fa dia ao koa ny olon-tsotra. Azo tononona eto daholo zany ao ny team moa izay tena nandrotsaka azy ho ben'ny tanàna, ao ny FAPI, ao ny KMP, ao ny PMP, IVP, daholo be tsy manavaka, firaisan-kinan'ny Ivato, vahoaka maro be izay efa mitsimbona, j'ai convaincu fa navita zavatra Andriamatoa Penjy Randrianarsoa, ary mbola mamerina ny fatokisana azy ireo olona ireo amin'ity fifidianana manaraka ity. Ny antony dia mbola misy ny tsy vita, fa ny vita aloha dia CCN, misy trampokon'olona anankiroa, nisy lalana maro be fa misy any amin'ny 12 kilometatra, misy CEG, ka zay no mahatonga an'ireto olon'ireto mivondrona ohatry ny olona ray anohana ny Penjy Randrianarsoa, ka dia zay tongava mifidy amin'ny 27 novembre fidio numéro 3 Penjy Randrianarsoa ho ben'ny tanàna ny Ivato. Nisy amin'ireo tsy ao anatin'ny antoko tim kanefa esa lahatra tamin'ny ezaka nataon'ny Penjy Randrianarsoa no nanotrona ity fotoan-dehibe tetsy Ivato androany ity.